Tanteraka somatsara ny fivirimben'ny sampana tanora kristiany eo anivy sondapartany arivo avaradrano ny sabotsy teo fotoana moa izay ny fampitoanan'ireo tanora tao anatin'ny vavaka sy ny finoana. Manatanteraka fivirimbe indray mandeha isa-taona sampana tanora kristiana eo anivy sondapartany arivo avaradrano aka tamin'ity taona ity dia ny FJK Marasalama Martiora Manaritsona Mena no nanatanteraka izany izy ireo. Ireo birao ny STK Sondapartany no nitarika ny fampivavahana ary ny président synodaly sy ny mpitandrina arabe tokotany Mialaza no nitory ny tenin'Andriamanitra. Atokam-pira maromaro avy amin'ny STK kosa no nanatanteraka ireo hira nandritra ny fanompoam-pivavahana ary nofarana tamin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo izany. No arabaina tamin'ity fotoana ity ihany koa ireo solitena Sondapartany nahazo fandresena tamin'ny fihaonam-be nasionaly natao tany Toliara. Taoriana ny fiaraha-misakafo kosa dia nisy ny fampisehoana rindran-kirazy izay nataon'ny STK Ankadikely. Mariana avy ity STK ity nandrobaka ny amboara tamin'ny fifaninanana antokam-pira izay tanterahana tany Toliara io ny volana septambra lasa teo.